Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana ary manonona ny fahasoavany amintsika tsirairay avy. Tonga eo fotoana anarahana ny mana isan'andro isika ary dia fifaliana ho an'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky baiboly eto Madagasikara mandray anao manaraka izany. Ny anjara manantsika amin'ity anio ity dia ny Genesis 7:20 ny andinin'ny 70 ka hatramin'ny 7:70 farany. Genesis 7:20 ny andinin'ny 70 ka hatramin'ny 7:70 farany ary ho fandiniana zany ten'Andriamanitra zany dia amaly fanontaniana 5 ao manan-karatra isika. Ilay fanontaniana 5 ilay milaza hoe misy fampitandremana ve? Dia fampitandremana anankiroa ry havana no soahantsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao. Ny voalohany dia ny hoe tandremo fa nitahotra mampanaonao foana. Tandremo fa nitahotra mampanaonao foana. Tatsika amin'ny andinin'ny 70 zany ka hatrany amin'ny 570 ny tapany farany tandremo nitoka. Tatsika ao anatin'ireo andiny soratra masina eo ampivoambony eo zany ny andiny 170 ka hatrany amin'ny 570 farany. Fampitandremana anankiroa tandremo fa nitahotra mampanaonao foana. Andiny 70 ry havana vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe dia niakatra Lota avy tao Zoara ka nitoetra tany an-tendrombohitra dia izy sy ny zanany roa vavy. Fa natahotra hitoetra tao Zoara izy dia nitoetra tao Anjoy izy sy ny zanany roa vavy. Tandremo fa nitahotra mampanaonao foana. Voalohany nitahotra ry havana anankiray amin'izay fanaovanaovam-poana nataon'ny Lota sy ny zanany eto dia miteraka tsy fahatokiana an'Andriamanitra. Tandremo fa nitahotra miteraka tsy fahatokiana an'Andriamanitra. Raha mahatsiaro isika Genesis 7:20 ny andinin'ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20 dia nangataka Lota. Rehefa nitenin'ireo anjely teo amin'ny andinin'ny 7:70 hoe sira amonjy ny ainao dia mandehana makery atendrombohitra. Eo Lota tao amin'ny andinin'ny 7:20 amin'ny Genesis 7:20 hoe azany Tompo indro fa efa nahita fitito hoe masonao aho dia toizatsy ary tsy afa mandositra ny atendrombohitra aho fa andrao atratrany loza indro io vohitra io dia akaiky antosirana sady kely masina ianao aoka andositra aho dia ho velona ny aiko ary hoy izy tamin'ilay anjely zany zay tenan'ny Tompo indro efa nekeko ianao tamin'izany zavatra zany ko tsy raha vako ivotra voalazanao io mandehana faingana mandosira ho ao. Dia izany nanao anaran'ny tanàna hoe Zoara. Rehefa tonga tao Zoara dia azo antoka fa valim-bavaka zany. Saingy natahotra Lota dia tsy nahatoky an'Andriamanitra fa lasa nitoetra ao Anjoy. Dia Zoara eny an-tendrombohitra azo everina hoe mazava. Lasa efa teny amin'ny mazava araky ny valim-bavaka nataon'Andriamanitra fa saingy izao sitrika any Anjoy lasa nakany amin'ny maizina. Tena heverina ho fiemorana zany ry havana. Firifiri moa no nitahotra. Manoloana ny fahoriana, manoloana ny zavatra tao heverina tsisy vahaolana mifandraika amin'ny tsony no lasa miemotra, miala amin'Andriamanitra, manompo Andriamanikafo, na mampirafy an'Andriamanitra amin'Andriamanikafo, lasa mitoky amin'olo, lasa mitoky amina samy, lasa mitoky amin'ny dada rabe sy ny sisa no nitahotra ry havana.
maro ny endrika isehony zany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ary tena lasa miatsapy etsy miatsapy ero ny olona. Ny mpanararoatra sy ny fampianaran-diso samihafa koa moa tonga manaraka izany. Dia lasa amin'ireny ny olona fa tsy mahatoky an'Andriamanitra intsony. Tsarovy ry havana. Arak'izay voalaza any amin'ny Hebreo 10:7-7. Tsy naman'izay miemotra isika, fa naman'izay tokony handroso. Matokia an'Andriamanitra. Ary io nitahotra ao. Ola ira 700 ao amin'ny firana FFPM. Izay tiako raha mba jerenao. Rehefa manam-potoana ianao any an-tokantrano raha manana an'izany firana FFPM zany 700. Ary io nitahotra ao ry olona safo. Sontoy. Hebreo 10:7-7. Aminaran'ny Tompo, fa itsika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Tandremo, fa nitahotra mampanaonao foana, miteraka tsy fahatokiana an'Andriamanitra. Fa nitahotra ihany koa ry havana, dia mampanaonao foana, ka mahatonga ifampitarika amin'ny ratsy. Mahatonga ifampitarika amin'ny ratsy. Izy mirahavavy rehefa mitoy ny tantara, eo amin'ny 1:7. Dia izao ny voalaza amin'ny anaran'ny Tompo amin'ny Genesis 7:20 zany. Aroy ny vavy matoa tamin'ny zandrany. Efa antitra izao ny raintsika. Ary tsy misy lehilahy ambonin'ny tany hanambady antsika araka ny fanaon'ny tany rehetra. Andeha hampisotrotsika divay ny raintsika, dia andre aminy isika, dia ananatsika fara mandimby avy amin'ny raintsika, dia nampisotro ny divay. Sy namaly le vavy evo, fa ny raitsy kombakomba izy roa vavy, anao ny tsy fanao. Fa izany no heveriny fa itohizan'ny taranaka. Andriamanitra ry havana manana izay hevitra heveran'ny olona. Ary tsaroa farany amin'izany taranaka izany misy olona araka ny Korintianina 7, dia misy olona natsoan'Andriamanitra tsy ho amin'ny fanambadiana, fa samy manana ny fanomezam-pahasoavan'ny olona. Saingy tsy nahandry, mety tsy nahafantatra izany sitrapon'Andriamanitra izany koa izy mirahavavy. Ka dia izao ny raitsy kombakomba, anao ny tsy fanao. Izao, andre amin'ny rainy. Andre amin'ny rainy. Mety ho tarazo vokatry ny forongatry ny filanarano tao Sodoma sy Gomora zany, dia mety zany ny fahatongavany. Ny lalàna ny fanambadiana koa dia any amin'ny Levitikos 9:20 vao hitantsika ny amin'ny azo amandry amin'ny havana akaiky sy ny tohiny rehetra. Fa dia izay aloha ny zavany-tranga eto, ny raitsy kombakomba izy mirahavavy noho ny nitahotra. Ry havana, mety ho tarazo, mety ho zavatra nitranga vokatry ny zavatranga, fanao ratsy tao Sodoma sy Gomora zany. Ary eto nametrahana an'ilay hoe tandremo hoe ny fifandraisana amin'ny ratsy, fa manimba ny fitondran-tena tsara. Korintianina 1:5-7. Korintianina 1:5-7. Anaran'ny Tompo, ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Mety ilay tarazo tao anatin'ny faharatsiana nisy tao Gomora zany. Fa andeha ry havana, na inona zavatra mitranga, atoky an'Andriamanitra, fa tsy raitsy kombakomba amin'ny fanao ratsy. Ary eto moa dia lazainy hoe eo amin'ny 1:7 tapany farany, araka ny fanao any amin'ny tany rehetra. Zany koa no ampahatsirivana antsika ny Romanina 12:2. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao, fa miovaha fanavaozana ny saina. Mantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay sady marina, tsara no ankasitrahana. Tena tsaroa zany ry havana, eo anoloan'izay mety ady atrehanao. Fa lasa mampanaonao foana ny tahotra. Matahotra ny tsy hiteraka, matahotra ny tsy hanataranaka, dia lasa manao zavatra fo. Be dia be koa ny fisehoan'izany. Ka zao vaninandro iainantsika izao, matahotra ny tsy dia lasa manao ny fanaon'izao tontolo zao zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsarovy anefa fa ity amin'ity zao tontolo zao no nametrahana antsika. Jaonina 7:7, vavaka nataon'i Jesosy amin'ny mpianany. Fa mivavaka ho antsika koa sisy mba ho afaka amin'ny ratsy, dia atokio zany tenin'Andriamanitra zany, mba hahafahanao miala amin'ny ratsy. Jaonina 7:7, ny andininy vitsivitsy ao anatin'izany, satria zany ny vavaka nataon'ny Tompo ho an'ny mpianany rehefa nidinidinika farany tamin'ny mpianany izy. Ety amin'ity zao tontolo zao ity nametrahana anareo, ny angatahako ny Tompo, dia tsy ny hanala azy amin'izao tontolo zao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Ilazantsara ny Jaonina 7:7, ny azahoantsika
mahita an'izany tenin'Andriamanitra zany. Miavana malala, ny fampitandremana faharoa tsy ho atsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra zao dia mazava be fa miverina indray ny toka eto. Tandremony divay. Io moa misy manao hoe misy divay tsisy alkôla, misy divay tsy misy alkôla, fa ity divay namenany loha teto ty dia divay mahamamo. Sokajiana ho toka izany. Nomeny divay ny rainy dia nandry tamin'ny rain'izy mirahavavy. Raha azo lazaina dia eto indray ny toka ny voaresaka faharoa na ny divay. Tany amin'ny Genesis 7:20 izy ny resaka voalohany tamin'ilay nahazo ny Noa. Noa tamin'izany no ny toka dia lasa nitanjaka. Ota, enatra, sy faharavana tanteraka. Fa i lota ndraiky io seto. Na dia efa narovan'Andriamanitra aza, na votan'Andriamanitra, noho ny toka dia lasa tsy nahatsiaro tena. Lasa tsy nahatsiaro tena. Ary mahavariana fa indroa. Satria tamin'ny voalohany, ny vavy matoa, ny ampitso, ny vavy faharoa. Dia izao ny voalaza eo amin'ny 1:7 tapany farany. Ary tsy nahafantatra izay nandriny na izay ny foazany izy. Izany nahazo ny lota. Da efa navotan'Andriamanitra. Fa noho ny divay, ny toka, dia io ny nahazo azy. Tsy nahatsiaro. Tsy nahatsiaro tena. Firy moa ry havana. Eto amin'ity Madagasikara ity. No alavon'izany toka zany. Ary eto ny manahirana amin'ny teny hoe misy ny tsy mahalala onona. Fa raha ny tena sitrapon'Andriamanitra dia aleo tsy misotro. Fa izao no aterany. Nanana ny maizy azy zany lota zany. Ny sitraka ny faminrampon'Andriamanitra ka tsy rava tao anatin'ilay fandravana ny Sodoma sy Gomora, ny vadiny lasa vongatsira. Fa izy sy ny zanany vavy tafavoaka soamatsara. Fa saingy nanaonao foana no ny toka. Ilay zanany vavy tsy nisotro toka fa nampisotro. Ary dia izany koa no ampitandremana antsika. Manana bara sy ny toy izany mivarotra toka. Eny fidiram-bola be reny fa tsarovy fa mamotika fiainan'olona maro ianao. Ao anatin'io toka amidinao io. Amin'ny lanonana samy hafa koa. Mamotika olona maro ianao. Amin'izay toka arosinao eny anatin'ireny lanonana ireny. Fa izay heverinao fa tsy lanonana na fety raha tsisy toka. Manimba fiainan'olona be dia be izany ry havana. Tsaroako tantara anankiray niseho tany Antsiranana. Mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy izay nitory ny filazantsara. Ary nahafaka olona anankiray tamina toka, tamina fijangajangana, tamina foana sigara. Dia nanolo tena ho an'ny tompo ilay rahalahy. Nisy anankiray taminay anefa nihevitra azo matanjaka. Ka rehefa mamonjy fety dia mbola manindry mandray an'ireny zava-pisotro mahamamo ireny. Heverina fa kely. Consommation roa araky ny filaza ny raisin'ity rahalahy ity. Fa io rahalahy io nefa ny tena nandresy lahatra n'ity olona anankiray ity ho afaka tamin'ny faharatsiana. Toka sy jara fijangajangana sy ny rehetra. Dia io no nataon'ilay rahalahy fitaratra. Ilay nitory tamin'ny an'i Jesosy Kristy. Rehefa nahitan'io namana nitory amin'ny an'i Jesosy Kristy io nandray whisky consommation roa nefa izy dia niemotra ary ny verina ary simba ny fiainany manontolo. Ry havana, tsarovy, tandremo fa ny toka manimba. Ny fampisotronao toka manimba. Ary averina eto indray reto tenin'Andriamanitra anankitelo reto. Betsaka ny tenin'Andriamanitra miresaka ny amin'ny divay sy ny toka. Fa ireto anankitelo reto ry havana no heveriko fa anisany tokony ho tsarovana mandrakariva rehefa miresaka an'izany divay sy toka izany sika. Pitsara 7:10, ny andininy 4:10. Pitsara 7:10, ny andininy 4:10. Ny anaran'ny tompo manao hoe izay rehetra avy amin'ny voaloboka dia aza vela hoaniny, ary aza vela isotro divay na toka izy, na hinana akory izay zava-padiana izay rehetra nandidiko azy dia aoka ho tandremany avokoa. Pitsara 7:10, ny andininy 4:10. Aza vela hoaniny ary aza vela isotro divay na toka izy, fa manimba izany divay sy toka izany.
no bolana toko faharoapolo ny andininy voalohany, ho bolana roapolo ny andininy voalohany. Aminaran'ny tompo mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toka, ko izay miraikiraiky azony zany de tsy endry. Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toka, ko izay miraikiraiky azony zany de tsy endry. Na farany ndiavana raha tsy lava fa tsy reto telo reto de ny Efesianina toko 5 ny andininy 17. Efesianina toko 5 ny andininy 17. Ny anaran'ny tompo manao hoe ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany de misy fanarana-po amin'ny ratsy. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany de misy fanarana-po ho amin'ny ratsy. Zavatra roa no nitranga eto. Izy mirahavavy zanaky Lota nampisotro divay ny rainy, ary de tsy nahatsiaro zay ambonin'ny tany ny rainy. Ilay raiky io nisotro, tsy fantatra na afaka nandà izy na tsy afaka nandà, fa mety naheno ny tsirony de nisotro, de tsy fantany zay nandriny sy ny foazany. Zany ny vokatry ny toka ry havana. Ianao zay mampisotro, tandremo fa manimba fiainan'olona. Ianao zay misotro, tsarovy fa mpaniratsira ny divay, zay azony de tsy endry. Ary zay mamy divay na mamy toka mirona makany amin'ny filana. Ary santiona ny havana amin'izay vokatry ny nampisotroana toka. Any Lota eto de firenena anankiroa niteraka. Marina fa nahazo taranaka izy mirahavavy, saingy firenena anankiroa jentilisa niteraka vokatry zany. Ny Moabita sy ny Amonita. Zany niteraka vokatry lay fizavana. Ary reo firenena reo de firenena jentilisa. Satria voalaza any amin'ny mpanjaka voalohany toko 112 ny andininy 7 fa Moaba de lasa nanompo ny Andriamanitra hafa, Kemos no anarany. Voasoratra koa zany amin'ny Nomerio toko 120 ny andininy 720. Ny Amona kosa de Moloka no anaran'ny Andriamanitra notompoiny, lasa firenena jentilisa. Hiry moa am'izao vaninandro antsika izao. Enina de zay fa kristianina nan'olo tena ho an'ny tompo aza nono ny toka no lasa manompo Andriamanitra hafa. Efa lasa ny toka misy no Andriamaniny, fa mety misy akoatran'izany mihitsy asa. Ry havana, fampitandremana anankiroa no nitsoahantsika teto amin'ity Genesisy toko 7 ny andininy 30 ka hatramin'ny 70 ty. Tandremo fa nitahotra mampanaonao foana. Tandremo fa nitahotra mampanaonao foana. Miteraka tsy fahatokinan'Andriamanitra nitahotra ka mahatonga anao na de fa eny amin'ny toerana mazava, eny atendrombohitra araky ny valim-bavaka ny ekenao aza, fa matahotra ianao de miemotra ny anaty zoy, miditra ny anatin'ny aizina indray rehefa avy eny amin'ny mazava. Tsy naman'izay miemotra isika. Fa aroa nitahotra de mahatonga firaisana tsy kombakomba ho amin'ny ratsy. Efa matahotra ianao, tsy mahatoky ny fitananan'Andriamanitra ny fiainanao, de lasa manao ny fanaon'izao tontolo zao. Lay fanaon'izao tontolo zao zay mety milona ao anaty faharatsiana, zay tsy hitanao itsony fa lasa tafiditra ao anatin'izany koa ianao ka manao ny tsy fanao. Tandremo ny toka. Divay ny voaresaka eto fa tonga de ho sokajitsika toka mazava be le izy. Tandremo fa ny fampisotroanao toka olona de mamotika fiainan'olona maro. Ary tsy vitany mamotika fiainan'olona fotsiny, fa mamotika firenena. Satria ilay Moaba sy Amonita lasa firenena, lasa nanompo Andriamanitra hafa. Voalaza ry havana, mba tsy tenenana hoe voalohany amin'ny fisotro-toka eran-tany Madagasikara, de andeha atao hoe faharoa amin'ny fisotro-toka. So de zany mahatonga faharavana ho an'ny firenetsika. So de zany mahatonga faharavana ho an'ny olona maro amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ny tenin'Andriamanitra mazava be. Zao koa nefa, raha teo afaka amin'izany ianao, de tsarovy fa ny zanak'Andriamanitra
no afaka manafaka anao amin'izany. Raha zanaka anao afaka dia afaka tokoa ianao. Teo afaka amin'izany fisototoka sy fampisotoka zany. Raha isy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjina. Hoe keo izy ho tompo sy mpamonjinao. Fa izy raha teo koa ilay milaza mazana hoe aza matahotra, minoan'Andriamanitra. Fa nitahotra mampanaonao foana. Nitoka mpaniratsira izay azo ny tsendry, ary nitoka miteraka filana ratsy maro. Ho aminao any ny tompo. Dia vavaka isika. Misaotra Ray Malala noho ny teninao. Mampitandrina anay. Nitahotra dia miteraka tsy fahatokina anao Andriamanitra. Nitahotra mahatonga anay anao ny fanao n'izao tontolo izao tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ary mahatonga anay iray tsy kombakomba amin'ny fanaovana ratsy. Mamindraha fo Andriamanitra raha mbola miaina ao anatin'izany tahotra izany izay. Fa atao mahatoky ianao izay. Atao mahatoky an'ilay Jesosy Kristy zanakao. Ilay milaza aminay amin'ny fotoana betsaka hoe aza matahotra. Misaotra Andriamanitra mampitandrina anay ianao ny amin'ny voka-dratsy nitoka. Satria raha mampisotro izany zahay dia mamotika fiainan'olona maro. Izay mbola mampisotro izany Andriamanitra mivarotro izany na maneho an'izany toko izany ao anatina fety sy lanonana. Dia ianao anapatapaka ny asan'ny devo sy ny asan'ny maizina mba hialany amin'izany Jesosy. Fa mba rano tsara no aroso an'ny olona, ary zany rano tsara aroso an'ny olona zany dia ianao Jesosy Kristy. Ilay loha ranonaina tondra fahavelomana ho an'ny olona ary afaka manafaka ny olona amin'izany toko izany. Mifondray Andriamanitra ho an'ity Madagasikara ity. Fa loha laharana amin'izany fisototoka izany. Mamindraha fo ianao. Mamelany heloky ny tanina ianao. Miasa ianao mpamonjy. Mba handravarava izany fitiavana fisototoka eto amin'ny firenena izany. Jesosy Kristy zanakao ilay tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany hiasa handrava ny asa ratsiny izany fisototoka ary tsy isiny izany fisototoka izany eto amin'ny taninay Andriamanitra. Ianaran'i Jesosy zanakao no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Ray Malala. Amen. Izay indray no zara-manantsika tamin'ity androany ity ry havana. Misaotra anao ny fikambanan'ny mpiara-mamaky Baiboly nanaraka izany hatramin'ny farany, niaraka tamin'ny Risara Andrianandrasana. Ho aminao any ny tompo. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.